Faly mirabantsika rehetrarehetra indray amin'izao andro vomaraina izao zoma maraina 23-24 novembre. Raha ny vaovao hitantsika tamin'ny maraina teo dia nanome ny version ny gendarmerie version faharoa fa tsy voasamba nisy nanome version satria efa nisy ny compte fake marobe nanome ny version an'zareo teneny elanelany teny ary niezaka nanamboatra mihitsy ny terrain ny gendarmerie mikasika ny fitifirana teny Mandroseza fa mbola io resaka fitifirana eny Mandroseza sy ny élection ary ny fifandraisany ihany no resantsika eto. Hitantsika tsara ny sary asa raha hitanareo ny sary rehetra nandendeha nandritran'izay 3 andro izay. Samy naka nanao capture, nanao enregistrement, samy nijery ambony ambany, samy manana vidéo daholo fa misy zavatra tsy mazava le izy. Inona ny anton'izay? Resantsika vetivety eto fa ny zavatra misy moa dia mampitahotra avy hatrany reto gendarme reto dia za zany tena te-hiteny hoe tsy le c'est pas par ici la route. Raha zany ampitahorina dia rerakeo ianao. Raha zavatra ohatr'ireny tsy atahorako. Ny atahorako izao dia ohatra hoe inona re angatra, karma, ina koa reny maison hantée reny, izany ny atahorako. Fa raha zany andeha ampitahorinao hoe tandremo fa ny manelo vaovao tsy marina dia tandremo fa mamely vaovao tsy marina gendarme dia mety fototra aminareo ary miala tsiny okare ny mpitandro ny filaminana tena hiaro ny vahoaka sy ny fananany ary tena ho tandroka hiaro ny vozona fa tsy ho sanatria biby fampitahorana eto amin'ity firenena malagasy ity. Eto amin'ity firenena malagasy satria miresaka ho an'ny Madagasikara io, tsy miresaka ho an'ny la France. Okinareo mba ho fialokalofany rariny sy ny hitsiny, okinareo mba ho piaro ny vahoaka sy ny fananany fotsiny tsotra izao fa tsy l'inverse. Zao nareo lasa mpanao violence policière, mandeha ho nao fanadihadiana, iza le adiadiana, tena mila fanadihadiana tokoa. Le olona maty ve no adiadiana sa iza? Na tonga ny fifamptifirana ve? Tsy fifamptifirana, ahitsiko kely le fitenenana azafady. Fitifirana, zany hoe nandeha sens unique le fitifirana fa tsy de deux côtés. Raha ohatra ka nianatra balistika na dia ataoko hoe izahay tsy nianatra balistika fa izahay nanao police scientifique tao anatin'ny parcours de magistrat izay nataonay dia misy ny fianarana mamaky an'ireny rapport balistika ireny. Ka ao anatin'izany famakinany rapport balistika zany dia minimum de choses. Raha ohatra zao hoe misy hitanareo le indraindray misy blague ohatran'izany hoe chercher l'erreur hoe avaiza niditra le mpangalatra dia vaky le fitaratra. Dia jerena le vakina fitaratra tsy ao anaty trano fa ary ivelany. Dia taiza ho niditra le mpangalatra. Le mpangalatra tsy niditra zany fa le mpangalatra tao an-trano. Dia avy ao an-trano izy namaky an'le fitaratra. Zavatra ohatr'izany hitan'ny assurance, hitan'ny mpitsara, hitan'ny mpanao enquête. Fa amin'ity zavatra ity dia iverenantsika kely ny fanazavana nomen'ny gendarme. Rasoara nataoko eto ambany masoko le fanazavana. Raika amin'ny 3 Desambra dia fanarahanay fiara satria manino nanomboka oktobra satria manino nanao ataky io fiara io tamin'izany andro izany. Nanomboka teo dia narahana. Nisy ataky koa nanaraka an'io tamin'ny 1 novambra. Le voalohany aloha teny anosiala le tamin'ny raika amin'ny 30 oktobra. Zay asehoanainareo le vidéo na caméra de surveillance teny tamin'izany rehefa avy eo. Fa io tôbily io dia hita tamin'izany. Ny ataky manaraka faharoa tamin'ny 2 novambra teny Ankadikely. Ny fahatelo tamin'ny 14 novambra teny Bongatsara.
ny fahaefatra tamin'ny 9 novambra tany Amboropotsy Talatamaty. Izay ataontsika hoe fanafiana mitondra fitaovam-piadiana, ary tamin'ny sasany tamin'ireo dia mitovitovy daholo ny fomba fanaovany azy. Mitondra document fosika koa izy ireo izay hitantsika eto, milaza fa Bianco ndray, faharoa milaza fa avy amin'ny présidence. Manamarina ny mahafosika azy ireto cachet reto no hita tao anatin'ilay fiara. Izay nampitoviana tamin'ireo cachet amin'ireo document hita tao anaty tômôbila ireo, fa ireo le cachet nampiasaina, izay no ilazany fa fosika ireo. Tiako tenenana an'izay le hoe rehefa manafika zareo, misy foana zareo milaza fa Bianco na présidence ahafahany mitsofoka ao anaty trano leola dia mamoaka basy dia manao ny fangalarana azy ataony eo amin'izay zareo. Izay zany ny zavatra nialoha tamin'ny fotoana 1 Desambra iny. Tamin'ny 1 Desambra amin'izay satria efa nisy andreo, tamin'ny 2 Novambra amin'izay satria efa nisy andreo dia narahana maso io fiara io. Hita ary io fiara io teny ambany dia tamin'ny 2 Novambra talohany amin'ny 12 ora teo. Dia niantso anay ny agent de renseignement izay efa naparitaka ny mombamomba an'io any io dia nanao interception izahay. Dia izay nampahatonga ny fampitifirana teny andohan'ny Manoseza. Dia reny moa zany nivokatra nisy olona 5 maty, 3 tafatsoaka tamin'ireo olona reo izay mbola mitondra araka le fitenitsika anazy, basy ahafantaraka anazy dia kalaky ny kôvy. Nisy ny fampitifirana teo dia reny nisy 5 maty, 3 tafatsoaka. Dia ao anatin'ny ankety tanteraka zay zao io misy ny olona 3 zany zay efa voasambotra amin'izao. Ireto zavatra reto dia hita tao anaty fiara daholo. Finday ny taimbala, misy flash disk, ny basy sy ny document izay voalazako teo, karapanondro fosika, ireo karapanondro le olona fosika daholo ireo karapanondro ireo rehefa niverifiana tany amin'ny intérieur tany. Ireo zany ny zavatra hitareo tamin'ny alalan'ireo nafanainanao nanainga ny ankety dia nahafantarana fa nanao an'le attaque voalazako teo daholo ireo olona ireo. Tato anatin'reto laza zavatra be dia be reto finday izay hitantsika eto anoloantsika reto makasika an'io zavatra nitranga io. Ka ny zavatra teneniko zany dia asan'ny jiolahy tanteraka io zavatra nitranga io, fa ny olona dia manao rapprochement politika amin'ilay zavatra. Izay tsy politika ny ataonay fa enquête judiciaire, enquête pénale izay efa nanaovana tatitra tany amin'ny fitsarana. Dia ambaraninareo zany fa asan'ny jiolahy ny zavatra nisy ary tsy ny voasambany fa efa nanao asan'ny jiolahy taloha ireo olona ireo, izay nafanay nanaraka tsy niidentifia ny tômôbila io. Inona exactement zany toerana hoe ao anaty fanadihadiana dia toerana saika anaovana le teny andohan'ny Manoseza tsy nahitana rehefa manao rapprochement tsika voalohany aloha ny olona ray voasambotra ao dia olona ex-office mpitandro filaminana ex-office. Ny olona manao rapprochement ny tranona général ray any akaikaiky eny io tranona général koa dia efa nisy saika nanafika indroa, efa tafiditra tao ny olona tamin'ny fanondroany fa alerte ny olona tao dia moto ny lasan'le olona tao. Zay zany nafana manao rapprochement hoe tany le toerana. Manampy an'izay le zavatra voalazany ato anatin'ny findainy zareo reto ny communication an zareo. Le olona 3 hoe voasambotra ve zany le olona tafatsoaka 3 sa ao anatin'ny fanadihadiana zay zao mbola tsy afaka milaza fa le olona reo zany dia nandray anjara tamin'reto fanafiana voalazako teo reto. Araka ny teninao teo misy tsy identifié olona tao anatiny sa hoe identifié talohanareo tifitra an'le natoan'le nisy an'le fitifirana le fampitifirana jiolahy efa narahanay zany reo matoa zay mbola tsy afaka nanambotra tamin'le fotoana nisy an'reto attaque reto mbola tsy identifié tsara le olona, fa ny agent de renseignement anay kosa nanome anay hoe iny le fiara, hitanay le fiara misy olona ao anatiny zay mirongo fiadiana. Ahoana ny ahafahanay miteny an'izay satria caméra de surveillance eny ahafahanay mamaritra an'izay hoe reo marina le olona rehefa azonay le ana iny marina le tômôbila fa iny lasa iny dia narahana. Dia rehefa intercepté moa zareo dia teo le fampitifirana. Iza no nanome feu vert an'le titre de suppression le nanome feu vert an'le titre de suppression sa hoe fampitifitra zay vao fampitifitra araky ny lalàna hoe ahoana moa zany ny ahafahan'ny mpitandro filaminana mitifitra. Misy lalàna mahakasika an'izay ray légitime défense, faharoa rehefa ajanona koa ianao ka tsy mijanona ary mampiasa fitaovam-piadiana izay nampiasainy zareo reto zavatra reto dia afaka mitifitra ny mpitandro filaminana. Rehefa jiolahy koa
rehefa jolay mitazona fitaovam-piadiana zay be dia be any rehefa hitantsika fa mamaly ny jolay rehefa asena mijano. Nisy resaka somna tao anatin'ny misaotra anareo nametraka an'izay fanontaniana zay ray misy milaza fa nahitana vola tokoa tao saingy vola madinika miparitaka ao anatin'ilay tomobile. Nahitana volamena koa tao to zao dia volamena zay anareo ataoko sady no milaza fa ireto zavatra hitantsika reto tsombotsombo ty flash disk reto zavatra reto dia zavatra very tamin'ireo ataka le voalazako teo aloha teo. Izay mametraka sady fa nandray anjara tamin'ireo ataka reo le olona reo satria hita tao anatin'ny fiara nisy an'zareo izay voalaza koa sy hitantsika fa nandeha tany amin'ilay toerana nisy ataka io. Manamafy zany zareo amin'ny gendarmerie fa olona 5 no maty teo amin'ny reo jiolahy ozy izy izay notifirina teo mandohany mandro seza. Ny video zay hitantsika mandehandeha any dia olona 3, aiza ny anankiroa, aiza ny anankiroa. Ireo olona voatifitra ireo rehefa voatifitra dia normalement rehefa misy zavatra ohatr'ireny tsy tonga dia hoe bataina le olona dia atao afatratra any anaty benne na any anatin'ny tomobile fa tokony tonga dia paramètre de sécurité tsy azo andehanana no atao. Izany norme policière judiciaire. Fahatelo, tsy azo kitihana na le fiara na ny manodidina azy fa tsisy mahazo miditra eo na gendarme na ina mitandrina daholo manao gant manao zavatra rehetrarehetra satria mba hipreservena le proof eo. Fa inona zavatra misy voavoasambotra ireo olo ireo dia nisy ny fitaritariana an'le olona, taritaritana le olona avy arỳ amin'le tohatra arỳ ny taritaritana anakao dia nisy ohatra ny tapaka mihitsy tongotry le olona. Dia avy eo manasarotra ny autopsie satria reny olona reny na voatifitra ao anatina fusillade ary dia tokony misy autopsie. Zany ny atao hoe norme amin'ny norme judiciaire. Rehefa mandeha amin'izay ny autopsie sy ny rapport balistique dia tokony hita teo hoe légitime défense ave ny nitifirana an'le olona sa exécution sommaire. Ampatsahivina ihany fa ny légitime défense policière dia hoe tsy voatery hoe polisy ndika le policière fa hoe ataon'ireo mpitandro filaminana dia hoe nisy danger imminent tsy maintsy nahafahan'zareo niaro tena, tsy maintsy nielovany tena. Inona ny danger imminent tamin'ity fiara ity nahatonga zareo nitifitra avy hatrany, avy aty aloha, avy aty aoriana ary ery ambony. Dia hitantsika ao anatin'ny fiara io fa feno diam-bala. Nandritry ny 45 minutes ozy izy nanatrika, nandritry ny adiny 2 mahery ozy izy ny sasany ny fifampitifirana. Ny tiako atongavana amin'izao re tompoko dia tsy hoe sanatria ny vava aladitry ny lela hiaro jiolahy ny tenako, sanatria fa kosa no information izay azonay dia mahagaga fa tonga dia nilazaina hoe lainga ary zay dia raha onana hoe tandreny fa ny mamafy lainga dia mahavoasazy dia zao. Fa zay koa tehiteny tandremo ry zandary fa ny fanaovana violence policière sy ny exécution sommaire dia mahavoasazy satria meurtre tsotro zao izany. Meurtre tsotro zao izany ary izany meurtre atao akitsirano zany na polisy ianao na gendarme dia mitovy ihany ny sazy ary mety vao maika ary miombo satria ianao olona mitambasy no manao danger ohatrany lasa danger public ianao plutôt que l'inverse. Tsy sanatria akory ny zandary rehetra no resahako eto fa kosa ireo zay niopefy ary mialatsiny fa nisy fioaram-pefy
teo amin'iny mandro seza iny. Satria nahoana tsy narana ny fepetra rehetra nafana manao an'izany intervention musclé zany. Fa tena tonga dia ohatrany hoe le olona tokony mbola azo samborina velona mba ahazahoana ny information dia hitan'ny olona hitapoka hitam-pirenena teo fa tonga dia najetaka. Tonga dia fanajedahana. Izay ngamba ny terme mahalaza sy fanajedahana no misy. Tonga dia najetaka le olona, tonga dia natao exécution sommaire, tonga dia élimination physique. Inona ny antony? Inona ny antony? Any zany zao le fanadihadiana ataontsika. Faharoa, milaza zareo hoe efa nisy fanafiana nataon'ireo olona ireo tamin'ny 21 novembre. Ah non, tamin'ny 21 novembre le izy. Efa nisy nataon'ireo tany aloha ary efa fantelony io. Dia ozy izy hoe nisy caméra de surveillance nandeha tamin'izany dia nahitana fa io fiara io sy ireo olona ireo. Taira avoay le caméra, avoay le sary. Ohatrany namohanareo an'ireo rehetrarehetra ireo, avoay. Avoay koa mba ho ahitana an'izany tena izy tokoa ve le tamin'izany fotoana izany. Dia amin'izay tsika bon mba mieritreritra hoe ay alefasa fa tsy hoe lazaina fotsiny le izy. Dia itendrainareo rehefa inona ianareo milaza fa azo avoaka. Hainareo foana mampifity an'io information io rehefa tianareo hivoaka le izy fa zahay aza-dalaina. Avoay raha le sarin'ny caméra de surveillance. Satria tsy ao amin'ny gendarmerie fa ao amin'ilay olona voatafika ihany koa. Possible tena nisy olona voatafika tamin'izany fa hoe ireto ve le olona nanao anazy? Point d'interrogation, ny fanadihadiana no ahafantarana an'izany. Fa ny zavatra fait constant et non contesté, le fomba nandeha teo dia tsy ireo olona ireo ny andeha hanafika fa ireo olona ireo no notafiana. Avy eo lazaina fa tamin'ny voalohany dia lazaina fa nanao fanamiana mpitandro ny filaminana ireo olona ireo. Ka rehefa nanao fanamiana izy dia dia lazaina hoe olona anankidimy nanao akanjona maramila police gendarme no tao ka mpisandoka. Ato indray zareo amin'ny fanazavana milaza fa tena commandant iray niasa tao amin'ny fisy no atodoni-kotrika. Zany hoe tena vrai ao amin'ny fisy zany polisy. Hay zany tena vrai polisy zany le anankiray tao. Dia anisan'ireo voasambotra ary mpamelokelika izy ny adjudant iray izay mpamelokelika tamin'ny fanafian-jolahy ka efa voafonja teny Etsefa. Olona voafonja ny Etsefa ve reto? Dia mbola nivoaka. Normalement ny olona voafonja ny Etsefa sazy na perpète na condamnation à travaux forcés atao zany hoe amataona nahoana io olona io no mivoaka. Iza ny namoaka an'io? Efa miteny foana izahay eto io famoahanareo gadra io. Na teo amin'ny 13 mai dia namoaka gadra ry zareo hitifitra lacrymogène sy hidaroka ny mpitolona teo amin'ny 13 mai teo amin'ny C10. Dia izao nareo milaza fa hoe misy olona fanetsefa io. Nareo ihany no namoaka anazy tao Misy resaka koa hoe nisy vola tao anatin'le fiara. Izy ny tena nampimebe mihitsy nahita an'ilay ariary zato rehefa miresaka zany tsika dia ny olona mara-baovao rehetra to dia malala hoe ino za resaka ariary zato satria ny sary navoaka zareo dia mampime fa vola ariary zato. Vola
vola ariary zato reo lazany reo ny sarina voakany. De raha ohatra zany a ka diniantsika ireo sary reo jereo madio a madio be mbola mangatsakatsaka le vola ariary zato nefa le fiara feno rà feno loto feno fotaka feno rà mifangaro vovoka zany de manina le vola madio be ohatrany hoe napetraka teo zany va zany a zay nataoko hoe ny manely tsao kory izandary isany a mahavoasazy fa tandremo ny manely tsao a tsy aty amin'ny olona sivila ihany a no mahavoasazy fa ao aminareo koa amin'ny fomba ahoana izao sarina vola madio be izao ao amin'io anatin'io fiara niosondra io mahita raha eo amin'le vola ve nareo io mahita raha eo ve nareo de ahoana mahatonga an'izany tena mba tsy azoko a de zao de jerevantsika mbola misy sary afako mody asina douille de mody asina reto basy hafa ty zao reo sarina basy hafa le naseho maly de hafa indray reo ty zao hafa mihitsy ty basy ty io basy io ve basy hitatsika tamin'ny maly sy fakimaly toniova indray ty izy basy vaovao be madio be mihitsiny a le hita teo maly fakimaly reny fa ireto de io sarina vola ariary zato miparitaka io 2 milliards d'ariary ary nisy vola be de be niparitaka teo fa nakaiza tompoko le vola niparitaka tao vola vao banque centrale reo ie tsy hitanareo a efa mahazatra an'ireo gendarme polisy sy ny mpitandro filaminanareo a rehefa misy vola tratra ohatrin'io a de selena le izy de tokony eo raha ny sary hitatsika eto a da samoaka sary hafa aminareo ndraiky io ary a normalement io toerana io feno rà tao amin'le teo amin'le satria voatifitra ty zazy zao misy tifitra teo aloha reto misy fitifirana avy eo aloha de misy ny seza nisy an'le vola io le olona voatifitra teo aloha teo zany tokony naratra be mihitsiny de alohan'ny partany io vola io a de tokony feno rà zany eo a de miparitaka le vola de tokony feno rà nahoana madio be ohatr'izao le vola vaisa re tompoko naparitaka reto eo toavina rabe ry afoko misaiga avy eo indray a manodidina an'le fiara io eto a feno rà de eto a feno rà eto feno rà de ty indray ny sarina voaka ndry focom sy ry toavina eto sokatra zany le varavaran'le fiara de eto tsisy rà zany petit détail zany tompoko ny hitany juge d'instruction hitany mpitsara hitany mpanao famitorana de formation professionnelle oblige
hitanay ihany koa. Ka izay aza tahorinareo eto hoe aza manelitsao fa ianareo zany zao no manelitsao. Aiza ny vola tao anatin'io tomobile io fa 2 milliards d'ariary ny tao, fa tsy vola ariary 100 ny tao. Aiza ny razana anankiroa maty teo amin'io fitofiran'io fa maninona no afeninareo olo reo? Inona iza tsara ny identité an'ireo olo reo fa maninona no afenina? Any zany ny fantaniana tiatsika apetraka. Amin'izao manko mandeha daholo ny supputation rehetrarehetra hoe zao fa maninona no tongavany élément cagoulé tao hipanina tamin'ny Malial. Rehefa nandefa ny alerte ny olona rehetrarehetra zay vao niala tao reo, ary amin'izao tsika miteny zao dia efa napetraka en lieu sûr hipanina Christine Razanamaso misaotra ny tompo. Fa raha tsy nisy zany ny alerte ohatran'izay dia mety lazaina fa nisy nanafika na nisy asan-jiolahy nanafika indray izy tao dia sanatrian'izany. Ny tiako atongavana dia zao hoe ao anatin'ity fifampitifirana ty dia misy vaovao ananan'ny olona élément, ary misy ny vaovao hita mason'olona, ary misy ny information azon'ny olona rehetrarehetra, dia misy ny désinformation omen'ny mpitandro filaminana. Kanefa le désinformation omen'ny mpitandro filaminana dia raha ohatra ka château de carte le izy, raha château le izy dia château de carte ataonao hoe psht dia menjera. Lazaina fa efa mpanao asan-jiolahy reo olo reo. Mpanao asan-jiolahy ko maninona no conseiller sy tale ao amin'ny fitondrana? Ahoana zany fandehan'le hoe nisy dossier tao avay tsara le dossier fa nitanao dia singasingana taratasy sy cachet na Bianco, fa le dossier le PV électoral zay teo pelatanandreo olo reo nakaiza. Le dossier izay lazaina fa dossier tokony ho ampitany amin'ny fitsarana nakaiza. Ary indrindra ireo vola roa valizy tao anatin'io fiara io nakaiza. Dia avy eo aiza daholo ny sarin'ireo olona izay namoiny ainy tao anatin'io raha io, fa nahoana ny tsy avoaka fa misinina. Izany rehetrarehetra izany fantaniana mipetraka. Ny antony izao tompoko dia satria nahoana? Tsy mpamoaka vaovao tsy mpanao gazety tsy lanceur d'alerte ny tenako, fa izaho dia lehibe ny fanoherana aty andafy, ary ny zavatra toerina dia ny tsy maty manota, ny toerina dia ny fifidianana maloto, ary izao zavatra izao dia misy ifandraisany amin'ny fifidianana maloto izay tadiavina hitazomana an'ireo tsy maty manota hipetraka eo amin'io fitondrana io. Ka izay olona rehetrarehetra mieritreritra hiaro ny tsy maty manota dia fahavalo-pirenena. Aleo ny olona izay mitondra mamon'olona sy mangalatra ary manodikodina ny harem-pirenena mivarotra tanindrazana ho saziana mafy araky ny lalàna, ary ho atao ohatra exemplaire et dissuasive ho an'ny rehetrarehetra. Izay tsika vao miavana. Fa isika malagasy mahay miavana foana rehefa mandeha araky ny tokony ho izy ny lalàna. Fa ny fisian'ny olona manao zavatra tsy ara-dalàna kanefa dia afakafaka maina no mahatonga antsika tsy miavana. Averiko foana zay ho azava tsara. Amin'izao zany dia atao amboletra io fifidianana io nefa efa tratra ny PV izay misy ny osika 1,600,000 voix izay ninjectena ao anatin'io fifidianana io ka nahitana 45% de taux de participation mampime. Nefa hitantsika tsara fa vide daholo ny bureau de vote. Hitantsika tsara fa ny olona any mba nandeha nifidy teo dia novidiana vola, dia ahoana ny ampanakeny an'izany fifidianana izany re tompoko. Dia izao dia ajedajedaka daholo izay olona rehetrarehetra mamoaka secret. Ajedajedaka zany hoe tifitifirina tonga dia tsy misy.
tsy misy fitsarana, tsy misy procès, tsy misy fanadiadiana, tsy misy inina, tsy misy alaharo, fa tonga de lazaina fa hoe dahalo de tifirina. Tsy ekena tompoko zany zavatra zany. Ka de eto zany miteny aminareo ninninna valim-pifidianana ao avoakan zareo eo na rapitso na amle 9 tsy ekentsika izany. Tsy ekentsika zany ary tsy ekena satria tsy nandraisantsika anjara ary 72% amin'ny vahoaka malagasy tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana io. 28% nandeha nifidy andrajoelona, izay 28% izay dia tsisy dikan'izany eo anatrehan'ny 72% ary io 28% io raha mbola gonflage koa ny ao anatiny. Ao anatin'izay 28% mbola gonflage tanteraka ny ao anatiny. Ka de teny amintsika hoe aza tao sanatrian'izany maty vao raha malala ity tolom-bahoaka ity. Aza tao ohatrany tolona nataony nidony re tompoko. Nandritry ny 4 taona izy teo niady mafy amidin'olona ny tanitsika, amidin'olona ny tanitsika, amidin'olona ny tanitsika. Ampio vonjeo firy ny olona namaly ny antsony. Firy ny olona namaly ny antsony, nareo tao Anosy-Be, nareo tao Manodidina. Firy raha misy de misy 20-50. 100 ngambany hoe ireo 100 na 50 amin'ny 100 namaly ny antsony de ireo olona victime. Izao izy maty maman daholo. Asa me tsara velatsy, tsy miady amin'ny paty tsika, fa asa me tsara velatsy amin'ny paty koa. Tsy hoe satria tsy miady amin'ny paty de mandana me tsara velatsy rehefa misy maty de mbola velona de okitsika mba hanaraka ny teniko. Mbola velona président Ravalomanana de mba haron teny, mbola velona président Erajonary Mampianina mba haron teny, mbola velona ireo sedisy ireo de mba haron teny, mbola velona Christine Zanamatso toany ny zavatra ataony. Fa tsy sanatria efa misy maty de aveo de ino fitandahatra be manomboka hatraria Korondrano ka hatraria Andoharano fotsy izy mianakavy andeha andevina. Aza miady amin'ny paty fa aza me tsara velatsy amin'ny paty koa tompoko. Manao rip daholo rehefa maty ny olona, fa rehefa mbola velona le olona tsisy manao hoe andao ary hiaraka itolona. Ka ankehitriny miteny aminareo tsy zahay aty velany akory ny azo tombotsoa. Raha ohatra ka mijanona io fifidianana tsy manjary maty na fatesan'olona na minozana ain'olona mampigadra olona maro be. Maro ny olona nigadra. Misy an'ny atao hoe Danira Silofimanana, mpanao vato, nigadra satria hoe nanentana olona teo amin'ny Facebook, cybercriminalité no nagadrana anazy. Migadra koa professeur Samy, président ny CSS. Migadra koa mbola tsy migadra moa za fa détenu any Migavy i professeur Samy sy Parson Rakotomanga. Am'izao tsika miteny zao de misy officier anankitelo koa mbola voatazona Gavy ao amin'ny any amin'ny gendarmerie any. Anaovana fanadihadiana zao efa ho herinandro latsaka zay. De mandainga zareo amin'ny gendarme hoe tsisy an'izany. Fa ny général atomany de atao fanadihadiana ao amin'ny gendarmerie ao. Ary miampy an'le officier anankiray atao hoe Michael, promotion 23e promotion, sy ny officier anankiray 25e promotion. Aiza ianareo promotionnaire an'ireo olona reo tsy mijoro. Sasanatria hiady na efa misy maty ao indray ireo olona na samy mijoro hiaro ny vahoaka reo zay nareo vao hoe andenao ripiripy ery andeha hiatsara velatsy amin'ny paty. Ka zay zany niteneniko ny vaovao rehetrarehetra mikasika an'ity de ho tonga aty aminay ary de ho avoakanay foana fa rapitso. Raha mivoaka eo résultat provisoire any CNI io
dia oka isika rehetrarehetra anao levé de bouclier général tsy anaiky an'io. Aza miandry hoe sanatrian'izany misy maty indray ny aty amin'ny fanoherana zay vao anao hoe ripiripiripy tena neny dado katsaka tsaramaso hoe oy. Non, zao mbola velona zao ny olona mitarika anareo dia arao fa rehefa maty izy manjary tsy mandry am-piadanana izy satria tsy tafita ny tolona nataony. Ianareo hoe dia mieritreritra hoe mandry am-piadanana zao ny nidony tsy miadana ny fanahiny satria mbola tsy afaka teo mivahoan'ireo olona vahiny izay naka ny tanin-drazany taniny razany. Mbola tsy afaka teo amin'io tany ny razany io ny vahiny dia tsy mandry ny fanahiny. Zay ny afatra tiako tenenanareo androany fa mitohy ny tolona mettez en change de fusil d'épaule mais on n'arrête pas. Dia alefaso daholo ny commentaire anareo fa hitako hoe misy ny cachet tsy any Bianco fa ny présidence dia misy koa hoe nisy sary na valise teo amin'le vidéo sy le sary reny alefaso daholo. Zay raha fa mandram-piona indray dia manaraka akaiky an'ity raharaha ity tsika fa tsy ekena ny famonon'olona sy ny fanodinkodinana ny safidim-bahoaka ary indrindra tsy ekena ny tsy maty manota. Tsy miavana izany isika raha tsy voasazy daholo ny tsy maty manota izay miteny aminareo hoe miavana fa izay ny aplama dia menace zany satria ireo tsy maty manota zany menace hamono atsika rehefa ohatra izy ka tsy avelanao zay saim-patana eo. Non.